Lahy misy ody-moka maharitra mahery ny 8 alina sy 5 hetsy no zarainy manerana ny Madagasikara. Fitaovana ara-pahasalamana sy fitaovana ilaina any amin'ny laboratoara manaraka ny toetrandro miisa 5 alina. Sara mpifandraisana aterneto amin'ny alalan'ny Starlink, ireo no natolotry ny gouvernemanta Amerikanina ho an'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Fitaovana natao anamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ahafahana miatrika ny aretina ary hanampy ireo tena mila fiarovana amin'ireo aretina azo avy amin'ny moka, indrindra tazomoka. Voninahitra fitondram-panjakana isokatra amin'ireo fiaraha-miasa rehetra mifototra amin'ny fanohanana mivaingana ny rafi-pahasalamana ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Distrika 3 sy tobim-pahasalamana ifotony misa 1 sy 900 manerana ny nosy no isitraka lay. Misy ody-moka misy misa 50 sy 200 sy 9 sy 8 alina sy 5 hetsy. Izany dia atao fiarovana amin'ny vatana ireo sokajin'olona marefo manoloana ny tazomoka izay anisan'ireo aretina mbola miteraka tahapahafatesana ambony eto amintsika. Zava-dehibe tokoa ny fanavaozana ny fitaovana ampiasaintsika mifanaraka amin'ny fivoarany vanim-potoana satria misy akony lehibe amin'ny fandrindrana sy ny fahombiazan'ny sapan-draharaha ara-pahasalamana izany. Izao dia fanatanterahana ny fifanarahanam-piara-miasa ara-pahasalamana nosoniavina ny volana Desambra 2024. Araky ny fifanarahana dia anometohana mitentina 430 tapitrisa dolara ho an'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ny gouvernemanta Amerikanina ny taona 2024 hatramin'ny taona 2032. Raha voatsinjara araky ny tokony ho izy ireo dia anampy amin'ny fanenana ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza. Eto zany ny Ministera Fahasalamana anaramaso akaiky ny fitsinjarana ireo fitaovana ireo mba tena hoe ho tonga amin'ny olona bénéficiaire tena hoe tokony hisitraka an'izany fitaovana rehetrarehetra izay voalazantsika teo zay. Mazava sy voarindra ny fanampiana hoy ny Prakdrara eo amin'ny Masovo Amerikanina. Fiaraha-miasa stratégique izy io hoy izy fa tsy asa fanasoavana akory. Manampy ny firenena malagasy amantatra mialoha ireo loza mitatao eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka izany.